HCC manao fijery mitanila. Io no nandraisan'ny solombam-bahoaka sasany fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana mikasika ny fitsipahana ilay fantsiana ny ordonnance 14/4 tsipika aotraotra ray. Manoloana izany mbola manamafy ny fahavononan'izy ireo anao fanambaram-panana ny ireo solombam-bahoaka saingy tsy tokony oferana ny fe-potoana anaovana izany. Bianco folo taona nijoroana naomy ve ny asa nataony Brao Mario tena miady amin'ny kolikoly ity. Ny asa vitan'ny Bianco tao anatin'izay fotoana nijoroana izay, ny fomba fiasa ahazoana vokatra tsaratsara kokoa miady amin'ny kolikoly ary ireo raharaha mahavory ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony tamin'ny fotoana ny tetezamita. Arahinao anatin'ny zanam-pandana question d'actu vahiny Yandre Arsan Andriamatoa Ratovison Benjamin taleparitry ny Bianco faritany Antananarivo. Tsy nanara-dalàna ny fitondrana malagasy amin'ny fampiasana ny taratra nokleary. Raha toka tokony averina avy hatrany any amin'ny firenena nividianana azy izany rehefa avy nampiasainy tamin'ny fitsaboana dia natotitra ny fanjakana atao amin'ity toerana ity teto be filaritany raha toka tsy azo ahetsika amin'ny toerana kosa ny ao be Tainomby Tomasina. Manana 27 ora ireo mpianatra amin'ny Université Ambarikady mialana amin'ny campus universitaire. Fa nisorona izay tafiditra indrindra amin'ny fanadiovana ny isan'ireo mpianatra mipetraka amin'ny campus hatreto tsy manana isa mazava mikasika ny isan'ireo mpianatra amin'ny université ny tompona andraikitra. 420 ora izay no lasa ny fampitsarana ny ady Ukraine tsy nisy nanaja ny fifanarana ny rotota dia nitafika Ukrainiana sy ny mpanoana Rosia. Ny ena kosa nidaroka bomba ny famaly tany amin'ny faritra Tsinanana. Raha nambara ny tompona andraikitra any an-toerana mbola voahaja aloha hatreto izay fifanarana izay. Miandy indin'izay avy hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Luxor, le plaisir du confort. Antananarivo sy ny manodidina Tropique Faya manolotra antsika tournant Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsobe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny 8 ora maraina afanainy Minas Black Nadia Banzaka Joeme Jerry Marcos Warian Q Meiza THT March to the Freedom Lenji sponsor officiel Moins Café Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THP. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Sèche-cheveux, fer à lisser, ça surchauffe pour vos cheveux. Ma solution, Expert Protection 230 degrés. Une gamme complète enrichie à la prokératine. Le shampoing et le soin réparent sans alourdir. Le spray protège de la chaleur jusqu'à 230 degrés. Même quand la température monte, vos cheveux gardent force et brillance, toujours à petit prix. Franck Provo, le résultat professionnel accessible à tous.
Ahoana zay? Koly TV jerenao io? Iaia. Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io. Ma TV plus viva ko. Azan-tsary zany ianao tao tena qualité numerika. Taloha TV ihany hitanao tao. Fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa. Ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza. Afaka jerena naiza to Madagascar zany io? Naiza. Aiza. 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. CanalSat, regarde en mieux. Vahaony oloko, vahaony oloko. Folo taona ny aretana, folo taona namafazana, folo taona nandresena, ary folo taona nandehanana niaraka tamin'i Jesosy. Mafaly ny trano fivavahana vahaony oloko ny manasantsika hiara isotra an'Andriamanitra sy hidera azy noho ny fahatratrarany ny fahafolo taona. Dia faresiny devoly ndao hiakatra ho any amin'ny fahombiazana. Tsy fotoana ny ranomasina intsony zao, tsy fotoana ny fitaraina. Efa nisy niady mba hampandresy anao. Ny sabotsy 13 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 maraina tsy diso ety amin'ny Coliseum Atsunjombe. Tsy ho afeniko aminao ny fanalahedin'ny fahombiazana. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka handrodanana ny tendrombohitry ny olana eo anoloanao ny pasteur Chertina Randriarmala. Manana fanantenana fa velona ny Jesosy zay tokoa. Miarabasika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity takariva ny sabotsy ity ary manasonao mpianajana ity ampiandohana tompo-klasy tompo-goava anaraka izany hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany ary tsy manda ny didy izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireo solombavam-bahoaka saingy manohitra ny fitondrana mitanila eo amin'ny fitondrana mpanao lalàna sy ny fitondrana mpanatanteraka raha ny hevitr'izy ireo. Naneho ny heviny ireo solombavam-bahoaka manoloana ny fanapahan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana omaly mikasika ilay fanitsina ny ordonnance 2014-001 nataon'ny anteny meri-pirenena ny fahatelo ny volana Jolay teo. Erinirina rabarina mitatitra ny andindininy. Maromaro ireo teboka nilazan'ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ilay lalàna Fezur 2014-009 nolanin'ireo solombavam-bahoaka. Tafiditra anatin'izany tsy fampahafantarana ny gouvernemanta ny visin'ny conférence des présidents nandinika io fanitsiny io sy ny tsy fanajana ny fehimpotoana nandinihana izany. Manan-kera avy hatrany noho izany ilay lalàna Fezur 2014-001 navoaka ny gouvernemanta. Verina ihany koa ny resaka fanambaram-pananana izay tsy maintsy ataon'ireo solombavam-bahoaka atao anatin'ny 5 taona mialonina alany azy ireo izay nabe resaka teny amin'ny andrim-panjakana ity. Tsy mandany tsy hanaovana izany ny solombavam-bahoaka saingy tsy tokony hoferana ny fehimpotoana. Mazava ho azy zany fa voalazan'ny lalàna-pandrenana ny tokony hanaovana ny déclaration de patrimoine. Tsy mandany zany zay solombavam-bahoaka fa misy zany zavatra zay noahitsy satria nisy ny ordonnance zay navoaka ny gouvernemanta. Misy fetrany ny fotoana tokony hanaovana ny déclaration de patrimoine dia zay koa zany mbola voalaza ao anatin'izay fitsipika zay napetraka fa tsy tokony hisy fetran'izay fanaovana an'izay déclaration de patrimoine zay ataon'ny solombavam-bahoaka zay. Ho Andramatoa Razanamaso Kristina kosa lasa fitaovana politika ny mpanatanteraka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka manao fijery mitanila eo amin'ireo fahefana rotota dia ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka izany. Ity solombavam-bahoaka ity izay efa nangataka ny hevitry ny HCC ihany koa tamin'ny fanalana azy teo amin'ny toerany filohan'ny anteny mera-pirenena. Mahagaga fotsiny maninona moa ny HCC rehefa izao no mahay miteny hoe tsy mifanaraka amin'ny procédure. Anefa izy io ane zavatra betsaka ny zavatra tsy nanaja procédure nataon'ny fitondrana nefa dia mekena foana hatramin'izay fa dia hoe azo ekena. Fa maninona indray ary amin'ity zany mbola misy zavatra politika angamba ao ambadika fiferako. Roa volana tateo aorian'ny fandaniana ireo fantsina vao namaliny avy eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Maro amin'ireo lalàna ankehitriny no ambaran'ny mpanao politika maro fa nolanina na dia nisy vice de procédure azy. Mbola isy lalàna hafa ho tratran'ity hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ity ve atsoatsy. Raha ny fizotrandra ankehitriny afapana indray ny fivoriana ara-potoana ny volana oktobra ho avy izao eny amin'ny anteny mera-pirenena.
Polijanony amin'izay tontolon'ny politika izay atrany isika folo no isan'ny fitarainana voarain'ny CES nandritra iny fifidianana solombavambahoaka naverina iny ny sivy fitarainana tsotra mahakasika ny fomba nanatanterahana izany fifidianana izany ka kandida sasany ny propaganda toy ny fisina tompona ndraikim-panjakana ambony tany antoerana nandritra ny fampelezakevitra sy ny avaty amin'ny fitondrana foibe nanoana kandida ankolaka na mivantana izany iray no nangataka ny fanatsoahana andarana kandida Andry Rarson no mitaritra ny andintininy. Efapolo faingo valo amin'ny dimampolo isanjato amin'ireo vato manan-kery no nambaran'ny senita fa azon'ny kandida natolotry ny VPM malagasy miaramianga Solamena Mamadou tany amin'ny distrika Anambanja nandritra ny fifidianana solombavambahoaka naverina teo iny. Izy no mitana larina voalohany rehefa vokatra vonjamaika io. Nametraka fitaranana teny amin'ny senita ity kandida ity no sy mifandokana lalàna maro nataona kandida hafa mpifaninana taminy nandritra ny fifidianana naverina iny. Fanazavanisy nandritra iny fifidianana maro ny zavatra tsy nety nataony io kandida milaza fa sady zay mihitsy tenendreo kandida mpanjakana ny vahoaka mampitahorana ny vahoaka na misy la fifidianana roa ny kandida Soleimani tsy olany eo fa ny kandida mpanjakana ihany natao zany tany na media lokaly tany zany na taty amin'ny tanàna eran'ny vahoaka zay zavatra nisy maro ny mpampianatra de nampitahorana ny chef Cisco nahazo baiko ona avy aty ta ministera foibe misy ny chef zafy vitsivitsy mampatahotra indrindrindra ny mpampianatra ENF reny satria miandrandra recrutement lazaina fa raha tsy lany io madame de tsy azo recrutement nisy tany antoerana zany rehetra zany. Manoloana trangefa nisy toy ny atom-bola tsy mazavatra amin'izao namerenana amin'ny fifidianana solombavambahoaka tany amin'ny distrika Anambanja ity zay efa nazon'ny kandida Solamena Mamadou Isambati betsaka indrindra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ny 13 Desambra taona 2024 dia maneho ny ihany ny tena ny ankehitriny. Ka manahy ihany ny tena satria zao somary teritery kely noho ny fanafiana haenjana be hery maro be herina zanaka avaratra herina ministera heriny kandida maromaro mitambatra hery zany zavatra zany so ihany fa Andriamanitra nanampy fa enjakenjana ihany le izy ka manahy zay fa zay no matoky ny fitsarany mametraka tanteraka ny asan'ny fitsarana amin'ny mahafitsarana azy manaja an'izay zay. Ny CES ihany no fahefana mahefy eto amin'ny firenena afaka manapaka mahakasika ireo fitaranana voaray ireo. Ny andraikitry ny senita dia ny mandefa ireo fitaranan'ireo eny anivon'ity fitsarana mahefy ity ary manao fanamariana raha misy zany. Iny vokatra navoakan'ny senita iny zany dia izay voarakitra tao anatin'ny firaketana an-tsoratra ny ainga avy amin'ireo le biro fandatsaham-bato tamin'ireo le distrika efatra ireo tsy nasiana fanovana na fanitsiana satria tsy azon'ny senita tao zany izay lafin-javatra izay fa nataon'ny senita kosa dia ny nametraka fanamariana ary nitondra izany fanamariana zany any amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana eo zany dia efa ampahafantarin'ny senita sahady ny fitsarana ny zavamisy arak'izay fantany tany amin'ireny toerana samihafa reny mba ahafahan'ny fitsarana zany efa mahazo vaovao sahady ho fanampiny izay fitrandrahana taony mba ahafahany mamoaka ny didim-pitsarana araka ny tokony ho izy. Manana 20 andro ny CES aorian'ny fahatongavany antota taratasy mpifidianana rehetra eny aminy hamoahana ny tena vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka naverina iny. Zay ny mahakasika ny pejin'ny politika itodiantsika avy hatrany eo amin'ny pejin'ny toe-karena. Araka izany ary mampametra-panontaniana ny marika hitriny ny famarinan'ireo anarana voalaza omaly fa tomponantoka tamin'ireo andramena tratra tany Antala sy Mananara. Isan-kelan'izay nefa mankasitraka ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny tontolo iainana ny eo anivon'ny AVG na ny Alliance Voargasy tokony andrainy andraikiny ihany koa ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana sy ny fitaterana manoloana ireo fanondranana tsy mitsahatra ireo ho ihany ny AVG. Michel Renardson no mitaritra ny fanadidina. Fahasahina mendrim-piderana ireo no azo andikana ny fihetsiky ny ministry ny ala Antelme Rampara no maly. Sambany namoaka anarana ny fanjakana na anarana mampindra-panontaniana aza. Olona efatra no nambaran'ny ministry ny kolotsaina mpitondra tenin'ny gouvernemanta fa Groboneny alakamisy teo saingy tsy notonony ny anaran'izy ireo soamanjavona. Omaly Zoma anarana sivy indray ireo olona voalaza fa karohana manoloana ireo bolabolan'andramena. Misa 13 sy 4 arivo tratra tany Antala sy Mananara.
Brenda Justine, Soltraka, Norbert, Nono Volasandoka, Joël Labe, Joël Cicatrice, Aimé Patrick sy Solo Sambava. Karak'izay hoe matonga mokanarana izay izy aloha za matoa izy misama mokanarana dia mitombona le izy. Ohatra amiko zao zany dia tena tsy mitombona mihitsy satria zareo amin'ny fitondrana ihany mety mampatatra an'ilay izy. Raha ohatra hoe tsy havitanao trafika azahoana vola fotsiny io fa tokony jerena le vahoaka. Mitombona tokoa ary ve ireo anaran'ireo sady tetika entina ilazana fa miasa tokoa ny fanjakana. Efa ela no niandrasana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny tirara Andrameny ity, raha ny nambara ny AVG na Alliance Voire Gasy. Mankasitraka ny fandraisana andraikitry ny ministra ny tontolo iainana izy ireo ary manantena ny fitohizan'ny ezaka. Ty amboloany aloha dia tiako deraina ny inisiativa ny ministra sy ny comité interministériel satria zava-dehibe ny fandraisana andraikitra. 2500 rondain mahery no tratra, mety tetina 12 milliards d'ariary zany, efa vola be afaka anaovana zavatra amin'ny fiarovana ny harem-pireneny zany. Ny mikasika an'le anaran'le olona tokony fanombohana zany reny zavatra reny. Gros bonnet tsy gros bonnet zay anjaran'ny fanjakana no mijery an'izay, anjaran'ny justice zany no mijery an'izay. Tsy ny ministeran'ny tontolo iainana ihany no tokony hiady mafy amin'ity resaka Andrameny ity raha ny fanazavana azo hatrany. Manao antsony eo anivon'ny AVG amin'ny fandraisana andraikitry n'ireo tompona andraikitra maro hafa toy ny ministeran'ny fitsarana sy ny ministeran'ny fitaterana. Eto izay te-hanao antsoavy mihitsy na amin'ny filohan'ny repoblika na amin'ireo ministera hafa toy ny ministeran'ny justice sy ny ministeran'ny misahana ny fitaterana an-dranomasina, ministeran'ny justice izay manana ny parquet afaka manangona ny profo rehetra mba hahatonga an'ireo izay tratra ho tsy tena hiatra aminy zany lalàna mikasika ny bois de rose izay fikadrana roa taona hatramin'ny sy fandoavana avoeny an'ireo vidin'ireo azo ireo. Dia ao koa le resako teo ministeran'ny fitaterana satria botry kaboteur sambo zany mitatitra an'ireo zavatra eo ny ranomasina tokony amafisina afaka mitondra ny anjara brikiny tsara zany izy amin'ny fanamafisina ny ady io. Raha tsy haivina, nilaza ny tory ireo olona voalaza anarana ireo ny ministra ny tontolo iainana Antelme Ramparany. Andrasana arak'izay, n'izay mety ho toy ny rara, ny zava-nisy tato anatin'ny roa andro farany, bolabola 300 isa no sarona. Na ny fahasalamana na ny tontolo iainana dia saika voakasika ity fanadihadiana manaraka ity avokoa. Loza manambana roa no mitatao amin'ny mponina eto Madagasikara amin'ny resaka taratra nokleary. Ankoatra ny Atsy Betainomby Tomasina dia eo ihany koa ny ao amin'ny hôpitaly Befelantanana tsy manara-dalàna ny fanjakana amin'ny fampiasana ny taratra nokleary eto Madagasikara izay tokony hitsaboana. Mijery fotsiny hatreto ny fanjakana raha ny fanadihadiana natao. Ny andineniny. Cobalt 60 no amin'ny tokotaniben'ny hôpitaly Befelantanana izay niteraka resabe ankehitriny. Ny cobalt 60 izay voasokajy ho anisan'ny taratra mahery vaika. Manimba ny sela na ny selula ao amin'ny olombelona ireny taratra mahery vaika ireny. Entina hitsaboana ho mamiadana nefa ity source radioactif ity raha ny fanazavany ny manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatra nokleary. Raha ny lalàna iraisam-pirenena tokony averina any amin'ny firenena nividianana azy izany rehefa vita ny fampiasana azy. Allemagne sy Amerika hatreto no mamatsy Madagasikara. Ho an'ny eto Befelantanana manokana, natotitra tato amin'ity toerana ity ireo sisan'ny cobalt 60 ireo rehefa avy nampiasaina tamin'ny fitsaboana. Nisy niporitsaka nefa izany tato ato, loza manambana ho an'ireo mivezivezy eto amin'ity toerana ity. Amin'izay fotoana izay misy parametra anankitelo izy dia anisan'ny tena ngeza dia ny distance amin'le misy an'le source dia le écran le tenentsika teo le hoe mila quelques centimètres de plan iarovana anazy vao masakana ny rayonnement gamma dia fotoana hijanonanao eo na hoe temps d'exposition. Olona manjato maro no mivezivezy eto isan'andro. Rehefa nanontaniana ny momba ny fahavakisanyity depôt ity ny teto Befelantanana dia nilaza fa any amin'ny hôpitaly HIRA no tompona andraikitra amin'izany. Tsy nahazo valiteny kosa izahay tetsy amin'ny HIRA.
tonga de tia nivony hôpitaly HIR eto Anosy izay amin'izao fotoana izao rehefa nalefa ny hôpitaly HIRB tetsy Befilatanana mikasika indrindra moa ny resaka radiation ao amin'ny tokotanin'izany hôpitaly Befilatanana izany dia nilaza izy ireo fa ity amin'ny HIR ny tompona andraikitra mikasika izany tonga de tia nefa izay saingy hatreto aloha mbola tsy nahazo fahazahon-dalana aka ny vaovao makasika izay raha ny fantatra fotsiny dia ny sehatra ny onkôlôjia no karakara sy miadidy izay sehatra iray izay. Azo sokajiana ho roa ireo taratra tsy tsapan'ny fitaovam-pahinoana 5 na ny 5 sens eo aloha ny taratra fampiasan'ny olona amin'ny andavanandro taka ny onde radio sy ny finday. Ny ankoatran'io kosa nefa mahery vaika antsoina hoe rayonnement ionisant. Ny taratra mahery vaika tafiditra ao anatin'ny gamma sy neutron nefa no tena manimba haingana ny sela na ny cellule amin'ny vatan'olombelona. Isan'izany ohatra ny nitranga tatsy Fukushima. Ny malefaka zao dia ny rayonnement alpha izay voasakany ravina taratasy, dia ny rayonnement beta voasakany ravina feuille d'aluminium, dia ny rayonnement gamma sy rayonnement sy neutron izay anisany tena matanjaka be dia ratsy quelques centimètres na plomb vao masaka anazy na rano atao zangeza ny épaisseur an'izy zany zay vao masakana ka io arakaraka le source radioactive no fantatra l'izy hoe ty le rayonnement avokana ka le sendra le rayonnement gammatika na neutron dia ny tena ratsy be dia tena mamono vitivity mihitsy izy io. Anisan'izany ihany koa ny tatsy tomasina izay somary nangingina faranteo. Amoniaka mahery vaika kosa no atahorana hipoaka ho betainombo tomasina loza mitatao ho an'ny mponina monina tsy lavitra nyity toerana ity io amoniaka io. Araka ny fantatra tsy azo afindra toerana ireto sinibe misy azy ireto fa atahorana hipoaka. Hatramin'izao fotoana izao mbola mitoetra ao na dia efa aman-taonany maro aza no nametrahana azy. Ny sekoly ambony momba ny sehatra nokleary na ny INSTN eny Ankatso ihany hatreto no manana fitaovam-pamaritana ny radioactivité tahaka izany. Andrasana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana momba ity resaka radioactivité sy loza mety ateraky ny radiation amin'ny toerana ireny. Vaovao ny fampianarana kosa saingy any amin'ny faritra Atsinanana any no anohizantsika izany fampahalalam-baovao izany araka ny fanapahan-kevitry ny filan-kevi-pitantanana dia mifarana ny alatsinainy ho avy izao ny fahafahan'ireo mpianatra ao amin'ny université ny Barika Dimy Tomasina mijanona ao amin'ny campus universitaire. Amin'io fotoana io ihany koa no anaovan'ny filan-kevi-pitantanana fivoriana andinihana ny momba ny mpianatra tsirairay. Azonay ao amin'ny Antsoatarby ao ny colonel Andrianjana izay commande ny CIRGN ny Tomasina. Mbola tsy tapitra ny ala reo, misy moa laza hoe tsy ala mihitsy misy efa misy vitsivitsy na maromaro ny efa ny ala mibata ny entany nandeha fa misy zay za milaza hoe tsy ala mihitsy dia misy ihany koa moa zany ny ina ty izy demandy tsy demandy requête moa zany angamba napetraka zareo any amin'ny tribunal administratif ny Tomasina hoe anaovana annulation les décisions du conseil d'administration. Mbola ivory zany ny OMC amin'ny latsinainy hamaritra hoe ahoana zany efa nanao ny exécution les évacuation proprement dite sa ohatra ny efa nisy ihany koa zany hoe omena porte de sortie zany le mpianatra andresana amin'ny présidence ny université hoe omena mety hoe misy parti zay tena malokasahirana tadiavana fena dia misy ihany koa tetra hoe tady local kely ametrahana zareo provisoirement afahana manala zareo atao. Raha tsy hivina moa dia ho fanadiovana ny isan'ireo mpianatra mipetraka ao amin'ny campus universitaire Tomasina no antony na nesorana ireo mpianatra ireo hatreto tsy manana isa mazava mikasika ny isan'ireo mpianatra ireo ao amin'ny université ny tompona andraikitra any an-toerana. Fa mbola makasika izay fampianarana izay hatrany ao anatin'ny 5 taona vao mety voaray mpiasa-panjakana daholo ireo mpampianatra Vrama rehetra tsy ho tanteraky ny ministera ve izany ny vinan'ny filoham-pirenena ny andraisana azy ireo amin'ity taona ity ao anatin'ny 3 volana monja ny ena indray ny isan'ny poste budgétaire ray alina noho ny fisin'ireo nivoaka tamin'ny sekoly fanofanana ho mpampianatra na ny école normale raha ny nambaran'ny ministra. 7 arivo amin'ireo mpampianatra Vrama ihany no horaisin'ny ministera mialohan'ity farantaona ity. Gaëtan Ndretsilavo no mitatitra ny andindininy.
taorin'ny fisamborana ny mpitarika ny any efa nanambara ny ministra ny fanabeazam-pirenena androany fa tanjon'ny fitondrana ny andraisana ireo mpampianatra Frama rehetra ho mpiasa-panjakana. Raha ny fanazavana ministra androany, ny 7,000 amin'ireo poste budgétaire ray alina dia ho an'ireo mpampianatra Frama. Ny 3,000 ambiny kosa dia hitsinjara ho amin'ny sekoly fanofanana ho mpampianatra toy ny INFP, ny ENS ary ny MATEP. Raha toa ka 3 volana no nolazain'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ny fianianana nataony fa andraisana ireo mpampianatra Frama rehetra, tsy ho amin'ity taona ity no ahavitana izany raha nambaran'ny ministra androany. Fa PDB problema misy tsy hovavanatandroyantsy natondroandro faitsika rehetra miarana azy. Fa ny mandeo miaramila amresanareo teo dia avelo tsara raha mitokony amilamo raha maneho faneho-kevitra amilamo ao anatin'ny ministera malalaka amin'ny varavaran'ny ministera. Mikasika ny fampanantenan'ny tsy andefa hémorragie sy lacrymogène amin'ireo mpampianatra mitokona kosa indray, nambaran'ny ministry ny fanabeazam-pirenena fa misy mpanao politika manetsiketsika ny mpampianatra Frama. Hiaro ny ministera sy ny fananany no niantsona ny mpitandro filaminana. Manohitra izany anefa ny mpitarika ireto mpampianatra Frama ireto. Famonoana hafa ataon'ny fanjakana zany satria rehefa tsy mahavaovao olana zareo dia lazaina fa hoe ambadika politika. Zay zany zavatra hoe rehefa tsy mahavaovan'le olana. Satria ny antony dia tsotra, ny mpanao politika amindreo karazana fahavalo. Nay raha ohatra tsy tia ho ambadika politika ny fanjakana tokony mandray andraikitra. Izahay tsotra nay, izay mitaky. Ary ny mpitandro filaminana moa araka ny teny hoe zareo tsy manaiky ny fitokonana an-dalambe. Nay tsotra, zay rehefa tsy mahazo, zay tsy maintsy midina an-dalambe. Zareo mpitandro filaminana nge matsapa koa fa mijaly zay mpampianatra Frama. Fa zavatra ny fampiresana atao hoe baiko azondreo dia samboro dia sambro. Hatreto aloha mety angingina ny etsikireto mpampianatra Frama ireto. Tamin'ny maraina dia samy nifampitaona tetỳ amin'ny manodidina ny ministera ny fanabeazam-pirenena izy ireo sy ny hémorragie. Tsy nisy ny fifandonana rehefa nanao fifandaminana ny rotonta. Ny tontolon'ny kolotsaina kosa no anivizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Raha toa ka mpanakanto manodidina ny ranomasimbe indiana hatrany no nafarana nandritra izay 10 taona izay hiavaka ny festival Wawa Somaro andiany faraka amby 10 amin'ity taona ity. Taorian'ny nosy be izay niarana tamin'ireo mpanakanto efa fanta-daza. Ny 20 ny volana aogositra lasa teo ifampitaona etsy Mahamasina ny mpanakanto sy ireo mpankafy ny mozika mafana rapitso. Isan'ny anafanany lalonana amin'izany i Serge Beino, mpanakanto avy any Côte d'Ivoire, miangaly ny gadona coupé décalé sy ireo mpanakanto malagasy toa ny Stéphanie Balita, Yagradskais sy ny maro hafa toy izao ny fanampanazavana. Ny fotoagna ankalazaigny Somaro vita Tananarivo, vita tany Nosy Be, vita Soamantsara ary Naroby. Ny zavatra tiako tsindrigna zegny aza miraty arô aza miraty fa tegna ny homagna zay tonga vahiny jiaby maro ny artiste andeha anjara io ty tsy spectacle ohatran'ity hita Tananarivo. Ny sonorisation ma sy ny estrady io ny SW maro be zavatra surprise io ny préparenay ho an'ny vahoaka tanàva aza miraty fa zay tegna favogno en forme tsara ny artiste tonga jiaby rendez-vous tsika amin'ny terrain amin'ny stade Mahamasina annexe amare manomboka amin'ny 10 efa misokatra amin'ny vavahady tsy miala tsika koa tsy kajo anareo jiaby. 10 taona ny joroana naovy ny asa zay nataony ny birao maleotena miady amin'ny kolikoly. Ny asa vitan'ny Bianco tao anatin'izay 10 taona sy fotoana ny jorony izay ny fomba fiasa azahoana vokatra tsaratsara kokoa amin'ny ady amin'ny kolikoly ary ireo raharaha mahavoaroro tompona ndraiky mpanjakana ambony tamin'ny fotoana ny teteza mita arahinao izao dia zao ao anatin'ny zanam-pandarina question d'actu rehefa asabotsy taka izao moa ka vahiny Iandra Arson ao anatin'izany zanam-pandarina izany Andriamato Ratovson Benjamin zay taliparitra ny Bianco faritany n'Antananarivo. Arao vetrany. Mamerina ny arahaba zay efa loetan'ny namana teto atao anatin'ny fampahalalam-baovao. Toy mazatra antsika isaky ny sabotsy alina toy izao dia manaraka ny question d'actu ianao. Manana vahintsika toy ny mazatra. Ny vahintsika amin'ny anio dia tale ao anivon'ny Bianco na ny birao maleotena miady amin'ny kolikoly. Miarabanao Andriamato tany. Miarabatsika ary miaraba ny mpanaraka ny fandara. Tato Andriamato tale dia hita tamin'ny gazety, hita ihany koa tamin'ny resaka ny fanaovan'ny olona sy ny mpanara vaovao teny
fa dia hoe nisy an'ireo tompon'andraikitra nandritry ny tetezamita indrindraindrindra izay hoe niakatra tany amin'izay mpenala zany ny resaka momba an'izay hoe fanaovana kolokolo zay aiza ho aiza zay toedrarare amin'izao fotoan'izao. Ya, misaotra anareo na niantso ary misaotra ihany koa mifanontaniana. Nareo mpanao gazety moa mametraka fanontaniana dia tsy maintsy anazava zahay satria zony vahoaka ny mba fantatra ny zava-mitranga ary mba raha miainga amin'ny tompon'andraikitra izy dia mba tsy voafitapitaka na resaka vaovao rehefa mivilana na tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy no azo. Zay na tsy zay nefa dia fantatritsika tsara fa resaka fanadihadiana no resahana dia misy fetraka ary misy lalàna mifehy. Izany dia raha ifampiresaka eto tsika dia tsy maintsy mifanaraka ary manaja n'izay lalàna mifehy ny resaka fanadihadiana sy ny zany sy ny fanajana tsy ambaritelo mandrina amin'izay. Ka raha manontany andreo raha reo anao dia marina tokoa zany ary rehefa rahantsika malala fa nivoizy ny aino amanjery nivoizy ny gazety nandritra ny fotoana lavaritra zay ny faraparany dia reny mahakasika ny raha tao anivon'ny ministeran'ny angovo ireny misy ihany koa ny tao anivon'ny ministeran'ny fambolena izy ireny dia marina tokoa efa nalefa teny anivon'ny chaîne pénale zany hoe ny fitsarana ny andraikitra ny raharaha kolokolo sy ny fanikan-dalàna raha-toekarena. Manontany anao aiza ny efarany mbola eo andala mpikarakarana na mpitraité anazy mihitsy ny ao anivon'ny chaîne pénale amin'izao fotoana izao raha mikasika ny raharaha ministeran'ny angovo fotsiny dia efa vita ny fandaram-potoana fa dia hiakatra fitsarana amin'ny 12 volana septambra ity iny raharaha iny. Zany hoe ao anatin'izay hoe miakatra amin'ny 12 volana ny raharaha iny vitatreo zany moa zany no asany bianko. Zay indrindra satria ny asanay dia manao fampitorana dia mitondra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Rehefa tongena izy dia ny fitsarana manaraka ireo pitsopitsony araka voalazany lalàna mba atongavany any amin'ny fitsarana ka ivoahany didy manodidina an'ilay raharaha. Tsara fahafantarana ny olona ihany andro matotala hoe misy fiam-potoana ve voafaritry ny lalàna hoe rehefa manao fanadihadiana ireo mandray an'ilay fanadihadiana raha indray fanadihadiana misy fiam-potoana ve ao anatin'ny 2 volana 3 volana ny tokony an'olitra an'iny amin'ny chaîne pénale. Tsisy lalàna tsy voafaritry lalàna zay fa arakaraky ny ina moa zany ny votoatin'ilay raharaha sy ny fahasarotan'ilay raharaha dia ihany koa moa zany tsy maintsy manodidina an'izay koa ny resaka hoe ny toerana isehoany ny vanim-potoana isehoany satria indraindray raha mety fahavaratra ohatra any amin'ny toerana tsy azo idirana dia tsy maintsy memotra ny fanatanterana ny fanadihadiana any io koa miankina amin'ny fahafahamanao na zany amin'ny lafiny ara-olombelona na amin'ny lafiny ara-pitaovana. Fa na izaina tsy zay dia ny birao dia miezaka ny traité mialatsiny amin'ny telo baiko ny raharaha amin'ny fotoana faran'izay fohy azo atao. Misy no milaza ihany koa amin'ireo olona zany miteny hoe ny bianko ankehitriny dia manenjika ny fitondrana teo aloha fa tsy misy ilay hoe fijerena ny mety ho trangana kolokolo ny tranga amin'izao fitondrana misy ankehitriny izao. Ahoana ny fipetraka izay? Misaotra amin'izay fanontaniana izay satria eny amin'ny tsy litso eny an-dalana eny tokoa zay famakian'ny olona zay ary ialantsiny fa indraindray aza misy amintsika ato anatin'ny tontolon'ny aino amanjery no mivoy amin'ny fomba kolaka na mivantana izay fomba fijery zay. Izay lavinay ao anivon'ny birao marindrano tokoa satria izahay dia tsy izay mihitsy no manentana anay amin'ny fanatanterahana iny asanay fa ny tranga zany hoe ilay fe kolokolo sady tsy kolokolo ilay tranga anaovana fanadihadiana izay ny anay fa tsy hoe iza ilay anaovana fanadihadiana fa ilay tranga ny anay no mibaiko anay ka raha feny no mahafandika an-dalàna kolokolo azy niza manao an'io dia ataonay hatrany amin'ny farany ny adidy amanandraikitraiky na io tamin'ny fitondrana tany aloha na io amin'ny fitondrana amin'izao vanim-potoana izao. Azonao tenena ve amin'ny teny fohy ilay hoe feno ilay atao hoe porofo zany hoentina milaza hoe kolokolo izy. Zay indrindra ka azo tenenina mihitsy zany ny fandikan-dalàna kolokolo araky ny fehizan-dalàna
efatra sy roa arivo efatra telopolo a efa voalaza ho daholo reo fepetra feno fepetra afahana milaza fa feno mba ifandikan-dalàna de izahay mpanao fanadihadiana zany a miasa anay de manangona am'ireo mporofo a mba afeno an'izay fepetra voalaza ny lalàna zay ka raha ohatra ka amy fanadihadiana taonay voavoronay ireo mporofo reo dia mazava ho azy oentinay natrea amin'ny fitsarana ny raharaha de asehonay azy mianatsiny amy teny baiko démontrenay aminy hoe reto ny mporofo rehetra manamarina fa misy ty fandikan-dalàna ty a ty olona ty na reto olona reto nanao azy a izao ny dégâts na ny enjeu amina izy a dia anjarany fitsarana manapa-kevitra malalaky izy eo a satria izy ko dia manana ny lalàna mifehy azy a sy ny fombafomba oentiny manatanteraka ny asany raha sendra tsy feno zany dia averina mihitsy ny fampirana na atsahatra izahay eo anivony birao a dia manana an'izay fahafahany zay ny hoe rehefa tsy voaporofo rehefa tsy feno n'lay porofo n'lay fandikan-dalàna dia azonay atao ny mampirina azy eo aminay rehefa nandalo ny fankatoavan'lay ataonay hoe komity fankan-kevitra ao anivony birao am'izao fotoana zao ihany koa ny resabe ihany koa lay mahakasika ny hoe vola manana miliara teo anivo ny anteny meram-pirenena zay ny fanilian'ny birao maharitra teo aloha sy birao maharitra am'izao am'ty république fa efatra ty ny resahantsika aiza ho aiza ny efa nisy nanatona ny bianko efa nisy fitoriana ve voaray mikasika an'izay a ary efa nisy hoe fanadihadiana natao ny bianko mahakasika an'ireo lazaina hoe vola miliara teo anivony anteny meram-pirenena tsy hita moa zany sa hoe tsy fantatra ny nandaniana azy eny toko tsy vao zao fa miteny ahy eto hoe raha ny tena manapotika an'ity firenentsika ty a ary isan'ny mampikaikaika na ny any anivony fitondram-panjakana tompony raiky mpanjakana isan'ny sokajiny amin'ny asa mpanjakana zany a na ny any amin'ireo atao hoe service public isan-karazany dia isan'ny mahapotika ny firenentsika ny fanodikidinam-bola mpanjakana ka manontany moa anao hoe amin'ny anteny meram-pirenena zay ngambany nalaza tato ato ary hitatsika tokoa ngamba izy mivoaka gazety a ary tokony andraikitra voalohany am'izany andro mpanjakana zany mihitsy fanteny hoe tokony isy fanadihadiana tao amin'izy io na zany a vola lela vola na entsika ihany koa ngamba menao manjery nareo mpanao gazety sy mivoy am'izany isan'andro san'andro satria fahiankandrona sady marary ny mamenatra ty fampiasana ny taratasy tsoloky ty izay miodina tsy hoany tokony ampiasana azy dia fanodidina ny vola mpanjakana daholo hoe na amin'ny fomba kolaka na amin'ny fomba vantana ka raha ny amikasika n'anteny meram-pirenena manokana dia atreto aloha mbola tsy nisy fanadihadiana nataonay na de nisy an'iny fanambarany tompony andrakitra tao azy etaeta ny foloany anteny meram-pirenena am'izao fotoana zany ara nisy fanadihadiana manodidina an'izy io satria fantatsika tsara fa mbola nisy voanandalo session extraordinaire anteny meram-pirenena teo a mbola somary misafotifoty ihany a dia mbola tsy nanomboka an'izay zahay fa na izaina tsy zay na iny na ny fanodikidinam-bola hafa raha toka tonga eo am-pelantananay a de tsy tokony ahiatsika fa ho ataonay araka ny tokony ho izy a ny fanadihadiana manodidina an'izay mba hiaditsika satria fotoanan'izao a fantatsika tsara fa ny filoham-pirenena raha niteny tamin'ny fahadimy amby roapolo ny volana jona de iray amin'ireo ina moa zany telo tetika asa telo zay tena ataontsika hoe priorité amin'ity fitondrany ty miady amin'ny kolikoly dia ataontsika araka ny tokony izy a ny fanadihadiana raha vao misy fitarainana na vaovao maripotika raha ahafahanay miainga mikasika am'izay fanodikidinana vola mpanjakana na amin'ny fomba kolaka na amin'ny fomba vantana zay afaka mba manome ny mpiaino ny mpijery azafady ve andreo matotale hoe inona no fahitany nareo anivony bianko ny hoe karazana hetsika ho ataonareo na ny fomba hoentinareo tena iadina am'izay kolokolo zay tokoa ka mba eny zay kolokolo zay farafaratsiny eto amin'ny firenena ao anatiny ataontsika hoe telo taona ia misaotra betsaka io zany a folo taona zay milasa mikasika am'ity ady amin'ny kolokolo eto amin'ny firenentsika ty fotoana zao a anaovana jeritodika tao anatin'izay folo taona zay a misy ny tsara misy ny ratsy misy ny vokatra
ampy tsy ampy arakaraky ny tsirairay ngamby am'izay jery todiky zay a de ijerenao hoe inona no naomby inona ny tsy naomby a de ahafahanao manova manatsara ny fomba fiady sy ny fomba fanona indray a atao anatin'ny folo taona manaraka ka am'izao fotoan'izao zany zahay de ho andala mpamola volana mihitsy ny paikady pirenena oentina manatanteraka an'izay ady ny kolokolo zay manomboka amin'ny taona 520 ka hatramin'ny 520 io paikady pirenena io a de tsy aingy avy aminay rery fa iangy avy any fotony io isy ny fijerenany fotony hoe nanahoana fahitan'ny vahoaka ny ady ny kolokolo a inona ny tolokevitra avy any rehefa ampahafantarina azy hoe zao no natao zao ny vokatra misy ihany koa ny inona nataon'ny sehatra iraisan'ny pirenena satria fantatsika fa tsika ao anatin'ny firenena mikambana fanatanterana n'ilay fifanarahana iraisan'ny pirenena de misy évaluation ataon'ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny ODC de raisina koa ny vokatra zay tombany zay a de oentina manatsara ny ho avy ihany koa ny atao toerana ihany koa ohatra hoe ny transparency internationale manao fanadiadio manao ny tombany na ny évaluation ny fiarahamon'ny pirenena manao ny tombany de reny vokatra rehetra reny a atambatra de oentina manatsara ny ampitso ny tontolo ny ty ady kolokolo ty omaly dia nanambara ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ilay fitsipahana ny filazana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay fanitsiana nataon'ny solombavam-bahoaka mahakasika ilay ordonnance 2014-001 zay milaza ny tokony anaovan'izy ireo a ny anisanao anatin'izany hoe tokony anaovany filazam-pananana eny anivon'ny ACC zay manahoana ny fahitanareo eo anivon'ny Bianco an'izay hoe fanapa-kevitra zany misaotana koa am'izay fa eto ambony maheno azy a hoe mitsipahan'ny fitsarana avy malampanorenana lay volavolam-panitsina nataon'ny teny anivon'ny antenimero tsy mbola voafehy tsara izy io tsy voafehiko tsara zany ka sarotra amiko niditra amin'ny antsipriany fa amin'ny akapobe fotsiny ngamana am'izay teny hoe matolo ny laviny zany a de mety misy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay manan-kery eto amin'ny firenena zany a izay volavolam-panitsina zay natolotry ny na mitapahany antenimero zay ny rarina de mba hoe engany ho voatana ireo andinindininy ireo na reo disposition isantsokajiny a izay ifehezana ny fanaparam-pahefana mety ho tsy fangararana na tsy tsy ina moa zany tsy fanerena ny amin'ny mangarahara ao anatin'ilay na ilay lalàna izay fa averiko ihany hoe eto amin'ny firenentsika de ilaitsika ny mametraka ny mangarahara de raha tsy voakitikitika zay izy hoe arabasoa araba tsara fa de nanaraka tsara ataontsika hoe mifanaraka amin'ny takiny ny toetrandro ny fanapaha-kevitra amin'ny raisin'ny antenimero raisin'ny fizarana amaranantsika zany ndra matota le azo fongorona aveo kolokolo raha eto amin'ny fiarahamonina malagasy araky le fomba fiteny hoe le monde appartient aux optimistes ngamba raha tiatsika ny voatra tiatsika ny ala am'izao fanitrana sy korotana isan-karazany zao a dia lalana tsy azo tsika idovirana ny ady amin'ny kolokolo noho zany anjaratsika vahoaka malagasy no manoray ny andraikitra manandrify atsika tsirairay avy oentina mampahomby an'izay ady amin'ny kolokolo izay izahay mpitarika fotsiny any fa tsy ho afaka am'izao fanitrana zao tsika tsy ho afaka am'izao fahasairanatsika zao tsika raha tsy manatanteraka ny ady amin'ny kolokolo a izay ataontsika hoe efa tena lalipaka eto amin'ny firenena fa rehefa itsika rehetra no miara manoray andraikitra any amin'ny sehatra rehetra amin'ny ambaratonga mpitantanana sy mpifehezana rehetra mino fa ho resitsika miandalana ny kolokolo eto Madagasikara ary io misy an'ity ataontsika hoe fomba fijery ty de ny hoe kolokolo mitarika fahantrana ary ny fahantrana manosika makany amin'ny kolokolo de raha tsy edinao zany ny kolokolo a tsy ho resy ny fahantrana ary raha tsy
resinao fantrana dia miverina ndraiky io le kolikoly dia eo zany a zay le cercle vicieux midiny zay a mila avadytsika hiakatra hoe miady amin'ny kolikolytsika mba andresentsika ny fantrano dia rehefa miakatra antrano ny faripiainatsika dia manana ilay atao hoe hery manana n'ilay anoherana an'le kolikoly iadina ny kolikoly a ny vahoaka fa ny vahoaka mantra ny rafitra marefo ny fanjakana tsy tena maripototra dia vulnérable amin'ny resaka pratique de corruption. Mitsotrana indrindra mba totalena anakay mivahiny teto amin'ny fandaharana question d'actu teto amin'ny Kolo télévision. Makatsitraka anao ihany koa nanaraka ny fandaharana tamin'ity alina ity manome fotoananao indray amin'ny heriny ny toy izao mandrapitafa tompoko. Alalino fandaharana izay arahinao ao anatin'ny fandaharana manokana moa izay vokariny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra koly izay alalino izay aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fitenin'ny frantsay ho tatery ny mpanao gazety Andry Rarson ao anatin'izany ary ny fomba amampanao iray izay isan'ny mampiavaka ny faritra Amorimany izany hoe ny Volambetoaka fomba amampanao izay mitahiry ireo vakoka sy aretsaina ary kolotsaina izay mety iraisana sy itovizan'ny malagasy rehetra nefa ihany koa mety ampiavaka ny faritra tsirairay ho fampandrosoana ny malagasy sy tsy vakovolo amin'ny lafiny sosialy sy ny toe-karahina azadino ary ny manaraka izay. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa 4 ora izay no lasa amin'ny fampitsaharana ny ady ao Ukraine tsy nisy nanaja ny fifanarahana ny rotonta na dia teo aza ny Ukrainiana tafika Ukrainiana sy ny mpanohana ny Russia ny ena kosa nefa nidaroka bomba ny famaly tany amin'ny faritra Atsinanana raha nambaran'ireo tompon'andraikitra any an-toerana mbola tsy voahaja kosa hatreto n'izay fifanarahana izay dia iny ihany koa tompo-kilasy tompo-vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.